vita omaly ny fifaninanana afrikana eo amin'ny taranja Osho raha ny vokatra tamin'ity taranja ity tsy tsara loatra ho an'i Madagasikara nanjakan'ny ekipa egyptiana izy ireo no nahazo ny medaly volamena betsaka indrindra enina ny medaly volamena azo mitokana no azontsika malagasy olana lehibe ity fifaninanana roasintsika ity tsy azo andray anjara amin'ny fifaninanana Osho ato anatin'ny 5 taona intsony isika eto Madagasikara ny antony io ny faratsian'ny fikarakarana sy ny tsy faneken'ny ekipa malagasy andray anjara teny ambony tatami olana teo amin'ny lafin'ny vola izay notondran'ny maître Gao fanazavana fa tena olana no nolalovan'ny fédération malagasy ny Osho fanampy fanazavana miletraka communication miletraka mandray fahenina afapo fa efa ela be fa 3 mois karakara des compétitions 5e championnat africaine va tsamo zao laniny vola fa 240 millions mahery fa kosa misy sinoa magasin sinoa manampy sponsor kely dahoana voka poste mangataka ministère vola efa mame 50 millions FM zay fa pola tsamo zao tsy voka taratasy fa maso vola tsy maso fa taratasy tsy mety mandeha karakara hôtel atao garantie atao sakafo tsy mety maitsena fa tsy vola dossier fotsiny tsy sidrikana fa ny akisa tsy maintsy matory sakafo 67 fa ty vola lany be da be eto ola tonga fa ny international sy arbitre confédération tsy maintsy tonga Madagasikara fédération karakara letraletra sakafo hôtel tsano apetrany fa farany atao amin'ny afaka omaly président Azadi président miona équipe nationale izy tonga di mame 25 millions FM zay omaly tonga di commande hôtel Solim Hotel misy 7 chambre fa di akis tsy miditra lasa fa misy ola lesa tonga di tsy tratra